Fokotany ambody vony faratsio maresaka vao maraina tsy tapakolona ny ato amin'ny bebe Maria na ao an-trano hatreny tokotany. Raha ny safo izy tao foana dia mandalondalo ety ihany dia tao alokony koa matsy teto foana dia ohatran'ny hoe andao tsika hoany ihany azy izy azo angatahan'andro azy aty aminay matsy le resaka vola maivamaivana. Avy lavitra ny ankabeazan'izy ireo. Anisan'izany izy mianankireto nandeha tongotra vao maraina avy any Miandrarivo, tanàna 230 kilometatra miala amin'ny Faratsio. Enina amby 20 taona zao i bebe Maria mpiasan'ny hopitalim-panjakana teo aloha. Hatramin'ny fotoana naharetirety azy dia mandray mpisafo sy mpiteraka ato an-tranony izy. Efa ho 20 taona zao. Efa misy koa izy olona miteraka teto efa 13 taona vao sambany miteraka zany. Mbola ilaharana ny misafo sy ny miteraka atao amin'ny bebe Maria. Safidianana anazy zany ohatra ianao zany hoe raha tsy manam-bola izy dia afaka mba mitarenana anazy satria vola tsy miara-mipetraka aminao. Manina ny hoe any Miandrarivo any misy ny dadany isany ihany no miteraka. Olana kely le stage le manao formation le telo volany ireny mamy dia mampatahotra anao izy. Tsy fahatokisana, tsy fananam-bola, fahalaviran-toerana. Ireo amin'ny ankapobeny ny antony telo tsy mamparisika ny olona monjy tompo-pahasalamana amin'ny faritra Vakinakaratra ka zary lasa kolotsaina ny fanaovana dokotera tenany. Akoatra n'le tradipratisy andehanany ihany dia automatiquement manana foana izy dia aizany midianany eny an-tsena. Ireo resa lahatra monjy tompo-pahasalamana indray mila manana herin-tsaina hiatrika sedra, ditongotra lavitrezaka anaty hainandro na ora mikija, andro na alina. Anisan'izany ny ao Ambongivy, Fokotany Mananety Vohitra, commune Miandrarivo. Efa 9 taona mahery zao no ny andrana fampanantenana hahazo CSP manara-penitra izay nanokarana volam-panjakana mitetina 770 tapitra ariary. Ity no lalana akaiky indrindra raha ho any Ambongivy, 13 kilometatra saingy. Ny alamaina ny fiara tsy mataho-dalana, ny oaran'ny sarety sy omby efa zatra lalana. Ity kosa no safidy faharoa, lalana 12 kilometatra avy eto Faratsio, azo iafina kokoa amin'ny fotoanan'ny fahavaratra. Tsy misy afa-tsy moto sarety anefa no fitaovam-pitaterana mahazaka ny aratsy ny lalana. Nolalovana idango, Valabe tokana, Ambatosana, Miandrarivo, vao tonga eto Ambongivy Mananety Vohitra. Adiny 10 an-dalana, ny ampiorana, fotaka marihitra ary lalana malama. Efa notefeny fahasahiranana maro lafy hahiaina amin'ny zava-misy ny ankabeazan'ny mponina. Tokatrano 7 no sahirana ara-pivelomana sady marefo ny fidiram-bola no voafetra ny fahafahany zanak'izy ireo misitraka fampianarana any an-tsekoly sy ny fahafahany misitraka fitsaboana any amin'ny tompo-pahasalamana. Avril 2022 mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra. Efa tamin'ny 4 sasany ariva vao mitsahatra ny orana teto Ambongivy. Efa ampiditra azy dia efa andehantsika. Mioma koa manany atao Andrisetra hitondrany naly amonjy tompo-pahasalamana eny amin'ny CSP Miandrarivo. Efa miatra namandrafitra filanjana ny vatan-dehilahy avy amin'ny fianakaviana sy ny mpiara-monina hilanjana ny naly. Dia tongotra adiny 4 na adiny 9 no hitondrana ny naly amin'ny filanjana hiazon'ny CSP2 hiteraka eny Miandrarivo.
ity toerana lalovana ity no misy ny vato fototra ny CSB manara-penitra saika naorona teto an-tanàna. Tazany kotsiny sisa dia mampiontsaina ho tratralina eny an-dalana ny mpiteraka sy ny mpilanja azy. Tsy tranga maningana ny toy izany eto Ambongivy. Efa fiaina mahazatra noho ny tsy fisian'ny hopitaly na tompom-pahasalamana. Ramatoa Zoary, izy no tompon'andraikitra misahana ny fanaraha-mason'ny vehivavy bevoka eto Ambongivy. Misy fiantraikany amin'ny fahavitrihan'ny vehivavy bevoka manaraka fisafona ihany koa dia tsy fisian'ny dokotera sy ny mpampivelona araka ny fanazavany. Mahatonga andreo mihena, nisy fotoana affecté ny dokoteranay dia tsy ampy mpiasa ry zareo teny amin'ny CSB dia tsy afaka mizara satria aty aminay misy vaksiny sy fisafona foana isaky ny ray volana dia tsy ampy mpiasa ry zareo dia tsy afaka nakety mihitsy nandritry ny volana maromaro. Vokatry ny tsy fisian'ny hopitaly sy ny dokotera na mpampivelona ao an-tanàna dia miafara amin'ny fahafatesana matetika ny tranga fahasarotam-piterahana. Maromaro ihany izay efa misy maty izay, efa betsabetsaka ihany izay, sasany misy manao kambana. Maty le reniny le zanany koa amin'io tsy azo, fototra daholo. Tsy misy ny tarehy marika mazava ahafantarana nisan'ny fahasarotam-piterahana. Toy izany koa nisan'ny reny na zaza maty eny an-dalana noho ny fahalavirana. Amin'ny ankapobeny mantsy dia tsy maintsy alefa miazo ny renivohitra faratsio ireo reny izay tojo fahasarotana ka tsy vita ny CSB2 ao Miandrarivo. Tsy afaka nandray anay nefa ny dokotera tompon'andraikitry ny CSB2 Miandrarivo raha nangatahana fanazavana momba io trangam-pahasarotana io noho ny fahatahorany mety ho fiantraikan'izany resaka izany amin'ny asany. Ny tompon'andraikitra eo anivon'ny tompo-pahasalamana sahan'ny misiona katolika ao Miandrarivo no nanaiky ny resaka ary nanamafy fa misy tokoa ny famozana aina vokatry ny fahasarotam-piterahana. Olona mitsovalana ve zaza mitsovalana moa no tafavoahana iny. Olona efa multipart efa plus de 9 akosoma zany fanotolona. Ahoana hokitikitianao ny tranonjaza rovitra io. Dia aleo tonga dia alefa dia ny mbola anina dia tany. Tonga tany Ambongivonareo ty. Tany ony dia hoe tsy mety nandeha tsy mety. Nefa olona lanjaina izy dia hoe alatsany ony alatsany tany. Verina avy any après 4 heures de temps ngambany verina teo. Manao massage azy kalopo izy. Za mina fa mety nanatina renin-jaza tany iny satria misy renin-jaza any. Dia sady natosika no nystonina fa rasany tsy tafavoaka. Nanao hémorragie be izy. Tonga ny zaza velona fa le reniny tsy azo. Araka ny fanazavan'ny ben'ny tanàna lefitra ao Miandrarivo dia manana CSB1 miisa 3 sy CSB2 iray ny commune. Misedra olana ihany izay aty anivon'ny commune Miandrarivo satria tsy ampy ny foto-dravitra azy. Ny resaka hopitaly aloha zany tsy ampy. Ary izany indrindra aloha ny resana hoe ananganana ilay hopitaly manara-penitra eny Ambongivy nefa moa mbola taraika lisy hatramin'izao dia mbola miandry an'izany izahay. Eo ihany koa aloha ny olana fototra tena sedrain'ny vahoaka tanatin'ny commune Miandrarivo dia ny tsy fahampiany ny mpiasa matianina amin'ilay resaka fitsaboana satria ohatran'ny presque stagiaire daholo ny miasa aty. Raha ny tarehy marika fahita matetika amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana aty Afrika Atsimo ny Sahara sy Azia Atsimo atsinanana dia tompo-pahasalamana fototra iray misahana olona 5,000 ka hatramin'ny 1 alina. Ho an'ny commune Miandrarivo dia tompo-pahasalamana fototra miisa 4 no miainy fahasalamana ho an'ireo mponina manodidina ny 7,4 alina miparitaka amin'ny fokontany 7,20. Izany hoe tompo-pahasalamana fototra iray misahana olona 709 mahery. Tafiditra ao anatin'ny fenitra tsy ofisialy itovizan'ny firenena an-dalam-pandrosoana io salanisy io saingy manampitrotraka ny fahalaviran'ny toerana sy ny faratsy ny lalana io ny lefitry ny ben'ny tanàna amin'ny Miandrarivo. Ny olana fahatelo
dia ny resaka faharatsian'ny lalana tena mikaikaina ny olona amin'ny resaka lalana satria io zany no tena hoe fototra angamba raha ny azo zay zay no azo ilazana azy dia io ny tena fototra lehibe ny resaka lalana satria raha toka ora roa no vonjena eny anivon'ny hôpitaly ora 5 vao tonga eny amin'ny hôpitaly noho ny faharatsian'ny lalana. Raha nitolo-kevitra ny sampandrarahan'ny firenena mikambana amin'nisahana amin'ny fahasalamana na OMS ho an'ireo firenena toa amin'ny Madagasikara dia tokony ho 3 ka hatramin'ny 5 kilometatra miala ny toeram-ponenana no misy ny tompom-pahasalamana fototra. Izany hoe dia tongotra adiny iray eo no tokony anaovana izany alavirana izany. Ho an'ny mponina ao Ambongivy nefa dia efa avo 3 na 9 amin'izany ny zava-misy. Dia tongotra adiny 3 hatramin'ny adiny 9 no tsy maintsy atao vao tonga eny amin'ny CSB 2 Miandrarivo arakaraka ny toetry ny andro sy ny toe-batany marary. Na dia tsy mifanaraka amin'ny fenitra aza dia efa eken'ny rehetra ho lasa fomba fiaina mahazatra izany hoy ny Sifokotany. Marary mandeha lalana 13 kilometatra vao mahazo CSB raha marary nateraka ny hoentina zany maty any an-dalana azy amin'ny faratsilalana io dia misy tombontsoa be zany raha hoe vita ny hôpitaly. Ny volana Desambra 2024 velombolo ny mponina sy ny mpitondra ifotony tany Ambongivy sy Miandrarivo nanomboka ny asa fanamboarana CSB teto Ambongivy araka ny fampanantenana nandritra ny fifidianana ny taona 2024. Lanonana manetriketrika no nametrahana ny vato fototra ho ny mponina. Nitoy ny asa ary tafapetraka manontolo ny fototra. 5 volana taorianany nanomboan'ny asa ny Solany tany anaty tambazotra sosialy ny ayainy zanaky Miandrarivo sy Ambongivy araka ity ranty tamin'ny volana avril 2024 ity. 2 taona taorianany nametrahana ny vato fototra taona 2024 ny amafy ny ayainy mponina satria ny ato ny asa tsy hita ny nanjavonan'ny orinasa ny andraikitra ny asa tsy nisy fanazavana azo hoy ny Sifokotany nandritra ny fotoana nyresahana taminy ny taona 2024. Marina fa misy hôpitaly daholo manodidina anay fa mandeha amin'ny kilometera maro 13 fara fahakaikany vao tonga any amin'ny hôpitaly akaikana indrindra ka raha marary na miteraka ny hoentina mandeha zany hôpitaly manodidina izany dia mazana maty ny kabetsahan'le olona entina makany na marary na miteraka noho ny fahalavirana. 3 taona ty aoriana volana avril 2024 niverina ny resaka indray ny Sifokotany ary mbola nanamafy fa tsy nisy fivoarana ny asa. Mahavarena fa le mpiasa teo aza dia lasa fototra fotsiny ny vita dia tsisy ninina loatra eto mbola fototra fotsiny loatra eto. Nandritra ny fanadihadiana dia voatonona trano ny anaran'ny orinasa antsoina hoe Manambina. Io orinasa io no voalaza fa nisoratra tamin'ny takelaka fampahafantarana ny fanondrenana na ny plaque de chantier araka ity sary izay nalaina nandritra ny fandalovana tany Ambongivy tamin'ny taona 2024 ity. Miantso say an'ireo orinasa taloha hoe toy izy ny asa nefa izay ihany koa miezaka manao izay tratra tokony ho tratra zany fa raha tonga moa izy raha basoa raha batsara tsy tonga izy dia miezaka manao tratra. Natao ny fanamarinana tamin'ny alalan'ny roa ranom-baovao misokatra rehetra saingy tsy nahitana soratra mihitsy ny momba ny orinasa Manambina natao amin'ny registre national des commerces et des sociétés natao amin'ny tranokalan'ny EDBM na ny tranokalan'ny tsenam-bary-panjakana SIC MP. Tsy misy mahafantatra momba io orinasa io ireo mpitondra anifotony toy izany koa ny solombavam-bahoaka ny Faratsio izay nilaza fa efa nangatam-panazavana momba ity fanondrenana ao Ambongivy ity fa tsy nahazo fahafapo ary mitaky ny andokafana fanadihadiana parlementaire. Vola avy io vola tena nisy tena hita soritra ve nisy traçabilité avy izy vola io ary sao dia sanatria nahodin'iza na lanin'iza satria ny vahoaka tena mila an'izany hoe tena ilaina ny foto-drafitra azy dia zay anisany anankiray tena efa nandeha tao amin'ny ministera amin'ny fahasalamana indroa nandeha tao fa tsy voaray hatreto. Nandritra ny fifanatrehan'ny solombavam-bahoaka sy ny mpikambana amin'ny gouvernemanta ny 14 Jona 2024 dia mbola nametraka fanontaniana ny vantana tamin'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka momba ity fampanantenana tsy tanteraka ao Ambongivy ity ny solombavam-bahoaka ny Faratsio. Makasy ministera ny santé aiza ho aiza ilay vato fototra anaty madina
tany amin'ny commune Mianarivo fokotana manety voatra Ambongivy zay fototra zay zany lasa fampanantenana lasa fanaovana tsitsitsina ny vahoaka. Tsy mbola nazahoam-baliny mahafapohatrany zany anefa hoy ny solombavam-bahoaka. Taoriana ny fidinana tany Ambongivy ny volana avrila 2024 dia nifantoka tanteraka tamin'ny fikarohana nampiasana ireo loharam-baovao misokatra anabaka antsoina hoe ozinta ny fanadihadiana. Voamarina tao amin'ny tranokalan'ny SIG MP fa nisy tokoa ny tsenam-baro-panjakana nanaovana antso-tolobidy nasionaly ho fanorenana ny lo laharana fahaenina amin'ny CSB manara-penitra tao Ambongivy Miandrarivo Faratsio. Mitentana 770 tapitrisa ariary mahery ny fifanarahana ary tafiditra tao anatin'ny programme d'investissement public na PIP. Ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka no autorité contractante, izany hoe mpanao soniny fifanarahana, ary ny orinasa iray antsoina hoe RF no nahazo ny asa fanondrenana. Rehefa natao ny fanamarinana momba n'ilay mpandraharaha nahazo ny tsenam-baro-panjakana dia fantatra fa tompon'andraikitra ambony teo anivon'ny ministèran'ny asa tanana sy ny haitao no tompony orinasa RF. Voamarina ny fisian'ny didim-panjakana na décret na nendry azy ary voarakitra tao anatin'ny tatitra ny filan-kevitry ny ministra ny volana oktobra 2024 ny fanendrena. Nandalo kiondalana hafa mihitsy tsy napozana ny fanadihadiana nanomboka teto. Rehefa natao ny fanamarinam-baovao teny anivon'ny ministèran'ny asa tanana dia fantatra fa efa nodimandry tamin'ny volana oktobra 2024 i RF ilay mpandraharaha voasoratra ao anatin'ny SIG MP ary nahazo ny tsenam-baro-panjakana hanorenana ny CSB manara-penitra ao Ambongivy. Mipetraka ny fanontaniana, miara-maty amin'ilay mpandraharaha ve ny tsy ambaratelo ny tsy nahavitana ny asa? Ny 7 Jolay 2024 nandefasana mailaka nangatahana fanazavana momba ity raharaha ity ny teo anivon'ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka. Namafisina tamin'ny fangatahana tsoratra zany ny 10 Jolay 2024. Ny 12 Jolay 2024 no namaly antaratasy ny Dr Yasmine Lydia, sekretera jeneraly ministèren'ny fahasalamam-bahoaka, toy izao ny fanazavany. Tao Ambongivy no toerana nokasaina hanorenana ny CSB manara-penitra fahafito ao amin'ny faritra Vakinakaratra. Nozaraina roa ny fanatanterahana ny asa, ny 20 isanjato tao anatin'ny teti-bola 2024, ny 20 isanjato tao anatin'ny teti-bola 2024. Tany anivon'ny faritra no nanaovana ny antso-tolobidy, nomena ny DRSP Vakinakaratra ny sora-bola iasana. Vita ny orinasa ny ampahany voalohany tamin'ny asa, tsy voalohany efa ny volan'ilay orinasa mifanaraka amin'ny ampahana asa vita. No lavin'ny trésor public ny famoahana ny vola no ny antony tsy miakina amin'ny DRSP. Vokany tsy netana noho ny ampahany faharoa tamin'ny asa intsony ny orinasa. Nanapa-kevitra ny direction des affaires financières tamin'izany fotoan'izany namerina ny vola tao anatin'ny état C3 tao amin'ny faritra ny taona 2024 mba hanaovana antso-tolobidy vaovao. Rehefa tonga nefa ny tao-piasana ara-bola 2024 dia hita fa tsy nisy tsony ny vola azo nampiasaina. Inona ary ny vahaolana? Any fotony tsy afaka miandry ny marary sy ny mpiteraka. Voatery nitady vahaolana kamehana mifanaraka amin'ny oetimanana eo am-pelatanany ny commune ao Miandrarivo. Dia miezaka manao tratra fa vinavinana biriky zany nieritreretana ho atao. Hoe andao mba asiana ihany na dia fitsabonana na dia ataontsika hoe sazo famaray fotsiny ara ny any Ambongivy, andao mba asiana ihany. Dia izay zany nieritreretina aloha zany zao amin'izao. Tao anatin'ny tatitra Pahabe Maso taona 2024, 2024 ny fitsarana momba ny kaonty dia namoaka tolo-kevitra 3 ho an'ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka mba ho fanatsarana ny tolotra eny anivon'ireo tompom-pahasalamana fototra na CSB amin'ny toerana sarodalana. Anisan'izany ny tokony hampitomboana ny ezaka fanitarana ny herinaratra ho an'ny CSB ary ny fampandehanana ireo fotodrafitrasa efa vita. Araka ny voarakitra ao anatin'ny tatitra dia ny 20 faingo 27 isanjato amin'ireo CSB miisa 20 sy 700 sarodalana any amin'ny faritra laharam-pahamehana ihany
no ahitana mpitsabo sy mpitsabo-panampy mifanaraka amin'ny fenitra. Ny 90 isanjaton'ny CSB no tsy manana angovo sahaza fa jiro ny mpiasa na torche no ampiasaina. Ny fotodrafitrasa sasany efa vita mbola tsy nampiasaina satria miandro fanokanana amin'ny fomba ofisialy. Taona 2022 aiza ho aiza ny fanatanterahana tolo-kevitra ireo. Ho an'ny mponina any Ambongivy aloha tanàna sarodalana dia mbola ny omaly tsy miova 9 taona tao anatin'ny fahadisom-panantenana. Mahatsiaro tena ho latsainy safidiny sy ny latsabato nataony nandritra ny fifidianana ny eo Ambongivy isaky ny mandalo eo amin'ny vato fototra ilay CSB maty ankaranany. Vala maty arabaka teny sisa.